Vavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Isaorana tompony anaranao fa noho ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay indray nandritry ny herinandro iny, dia tsy niseho foana eto anatrehanao izay amin'izao sabata izao. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe aoka tsy hisy hiseho foana anatrehako, tsy mitondra fanatitra ny olona, fa aoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Ka dia hoentinareo ary ny fanatitra sy ny fahafolo-karena amin'izany firaketako mba sikaninao, ary izaho toetra amin'izany aho, hoy ianao Jehovah tompony maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitena feno ambiampy anareo, ka dia asiako teny mafy ny valala, tsy hanemba ny vokatrareo, dia avy ambony voalobokareo, hoy ianao Jehovah tompony maro. Ary nareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra sy tany mahafinaritra, hoy ianao Jehovah tompony maro. Raisoary zany mba hoanitra kasitrahana amin'ny seza fiandriananao, fa tsy ny vola ihany tompo natolotra ianao, fa ny tenanay koa natolotra fanatitra velona ho anao. Dia hotahinao ny voakanao izay tsy mba nanakatolotra, ka mba hitondra mipifaliana indray ny amin'ny sabata manaraka toy izao. Ko dia mitenena ary Jehovah fa mihaino indray izay amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay norenesina hiteo. Ny anaran'ilay Jesosy Kristy mipetraka ao kavanana indray, mifona ho anay, maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina, no hanononanay sy angatahanay izany vavaka izany, ho azy ane nideratra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Halleluja, amen. Manatsantsika ary mba hamonjy sy toerana. Androany ny sabata fahavalon'ny volana Jolay, volana fahafito, batisa ny hototosaintsika androany, ary eto amin'ny fiangonana Antohibe Ambohidratrimo no tafavory marobe isika. Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao sabata maraina izao. Mana dia atao hoe mangatsika aza ny andro, dia vorolanina itsika eto, ary na dia atao hoe lehibe sy ngeza ihany ary ity fiangonana ity, satria dia mahatratra eo amin'ny 70 metatra eo ny alavany, dia mbola tsy omby antsika. Ko dia miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra eto amin'ity toerana ity izay tonga maro be eto, fa ho arabaintsika ihany koa ireo namantsika izay ao amin'ny fiangonana trano fivavahana ao anoloantsika ato, satria eto Ambohidratrimo hatramin'izao dia misy fiangonana roa, ohatrany hoe tetezana double pont. Ka rehefa tsy tafiditra ato amin'ity fiangonana lehibe izay mbola amboarina ity ny olona, dia misy karazana ohatrany hoe roue de secours ihany ao ambadika ao zany, dia arabaintsika koa revoakan'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana voalohany ato, amin'ny tehaka mafy dia mafy, satria dia hitanay ianareo tsy tafiditra ato, fa dia ao amin'ny fiangonana voalohany no mipetraka, dia misy écran moa ao zany, dia mahitantsika mivantana avy ato koa izy ireo, sady manatrika mivantana ny toriteny. Arabaintsika koa ny voakan'Andriamanitra rehetra manerana n'izao tontolo izao, eran'ny Madagasikara manaraka tsy tapaka ty toriteny ity, na itsika ato atokantrano, na itsika aty ampiangonana, na itsika aty ambony fiarakodia mihaino ty hafatra ity. Androany dia araka ny programan'ny fiangonana dia anao batisa atsika. Efa misy 10 no misoratra anarana ao. Somary mangatsiatsika ihany ny andro, fa ho an'ny vahoaka manana solika fitaiza dia mafana izy, ka na iororo aza ny kotroka, na aona moa le hira iny moa, na ifanesy aza ny
tsy elatra na angatsika ary ny andro eny fanantenako ozy izy hitsenanao Kristy mena voninahitra ilay tanjaka ny tany. Halleluja. Zany hoe ny voakan'Andriamanitra vonona zany dia tsy matahotra hafanana, tsy miororo amin'ny atsika ary tsy mangovotra amin'ny oram-baratra fa ampisolika. Ka rehefa ampisolika ny voakan'Andriamanitra dia izay ny atao hoe virjinina endry fa tsy virjinina inona, tsy virjinina adala. Ho raisitsika amin'ny tantaran'ny virjinina adala io ary ny afatra anomboantsika azy. Mateo 5:20. Ny tondratsika ny afatra voalohany. Mateo 5:20 dia miresaka ny virjinina folo. Ny 5 ozy izy dia adala fa ny 5 dia endry. Zao nanambarany Jesosy azy andiny voalohany. Amin'izany ozy izy ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virjinina folo izay mitondra ny fanalany ka nivoaka hitsenany mpapakatra. Misy zany ny fanjakany etỳ tany dia misy ny fanjakan'ny lanitra. Ka io fanjakan'ny lanitra io dia misy vahoaka amin'ity fanjakany etỳ tany ety misy virjinina folo. Raha raisina zany hoe virjinina zany dia mazava fa vehivavy no tiany resahana amin'izany fa tsy sarim-bavy akoriny fa dia tena vehivavy ary ny kodin'ny vehivavy dia fiangonana. Fa amin'io fiangonana io zany dia voalaza fa misy 5 endry ary misy 5 adala. Ka izy ireo dia andeha hitsena ny mpapakatra. Iza ny mpapakatra? Jesosy Kristy. Ary 5 tamin'ireo izy dia adala fa ny 5 kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika fitaiza. Nandray ny jirony zany izy, ny lampony izy zany, fa tsy nitondra solika. Raha raisina dia hoe jiro petrôle. Samy mitondra ny jiro petrôle zany fa efa misy petrôle ao anatiny ao. Fa rehefa lany ny petrôle iny dia maty ny jiro. Ka tsy fantatra na mifirina tonga avy amin'ny mpapakatra mba hatonga ny jiro iny mba irehetra mandra-parain'andro dia tokony mitondra reserve zany mba tsy ho lany ny solika. Dia nilazana azy hoe solika fitaiza. Zany hoe raha raisina zany zay teny hoe solika fitaiza dia izao ny hevitra zany amin'ny lafiny ara-panahy. Misy teny amin'ny baiboly manao hoe zaro amin'ny lalak'alehany ny zaza fa rehefa lehibe izy dia tsy hiala amin'izany intsony. Misy fitaizana ao zany ho an'ireto virjinina folo ireto. Ka inona moa le fitaizana? Lazaina fa solika fitaiza io. Zany hoe biazina zany le zaza ho lehibe ho zatra amin'ny lalak'alehany fa rehefa lehibe izy dia tsy hiala amin'izany intsony. Voalohany zany taizana le vehivavy, le fiangonana amin'ny soratra masina mba ho ampy ny fahalalany ny soratra masina. Ka raha sendra misy rivotra mitsoka eo aminy manozongozona ny finoany, raha misy rano tondraka andevona azy, raha misy varatra mipoaka na tselatra amely azy, dia tsy mahozongozona izany vehivavy virjinina izany satria ampy solika. Tsy mahozongozona izany fiangonana izany satria ampy ny solika fitaiza. Fantany tsara zany natao hoe Jesosy maty ny levina natsangana araka ny soratra masina
sy le Jesosy maty ny levona tsangana tsy araky ny soratra masina fatany tsara ny andro ikofana eo anatrehan'Andriamanitra na sabotsy io na sabata na zoma hainy tsara io na lahady hainy tsara io andro fiakofana io voataiza am'izany izy voataiza izy amin'ny alalan'ny fifadikanina matanjaka tsara ny fiainam-panahiny mazoto mifady anina zavatra tsy tia ny devoly indrindra amin'ny vahoaka kristianina dia ny mifady anina tsy mampanina azy raha mivavaka ianao fa ny mifady anina dia tsy azo rebirebena tsy azo tafiana tsy azo finganina ka dia misy didi folony satana koa tena ngezabe amin'io hoe raharao ny fiangonana tsy hifady anina aza taizana amin'izany ny fiangonana fa sarotra amintsika ny mamely azy sarotra amintsika ny mandresy azy sarotra amintsika ny miady aminy raha zatra mifady anina le fiangonana solika fitaiza zany fiangonana zatra mamonjy cellule solika fitaiza izany mahazo vavaka afaka mifampivavaka mangataka vavaka amin'ny cellule marary ny vadiko manana problème izahay dia mangataka vavaka mba fampitondratsika mbavaka fa ny vavaka ny marina dia mahery indrindra misy asa zay tokony ho ataoko raha sitrapon'Andriamanitra ka totozo io dia mivoady afa mangataka vavaka amintsika fa anao ny asan'Andriamanitra zao ampy le solika fitaiza ao aminy misy aktivité ataon'ny fiangonana ho fanohanana sy fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia manana solika fitaiza amin'izany koa izy fanohanana izany asa izany fanorenana fiangonana fidianana sono asa fitoriana atao fidianana fitaovana amin'ny fiangonana fanampiana ny mahatra taony dorkasy sy ny diakona ny asan'ny samaritana manao ny asan'Andriamanitra manana an'izay solika fitaiza zay foana izy zany ampy any aminy ary mitondra an'izay izy na iza na aiza zay le hoe solika fitaiza efa voataiza amin'izany cellule zany ny voaka an'Andriamanitra ka dia raha vao cellule zany dia tsy tapaka izy fa tsy ny sabata ihany efa voataiza amin'izany fifadikanina zany izy satria zany ny solika bagazo hoentiny hiatrehany ny ady ny rivotra mitsoka ny fahavalo manafika rehetra manana an'izany izy efa voataiza amin'izany hoe fanatitra araky ny fitahiana sy ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra azy zany izy na ho ataony atsasaky ny fahafolo-karenany azy na ataony mitovy amin'ny fahafolo-karenany azy na ataony roa avo ny fahafolo-karenany azy ny fanatitra efa zatra an'izany izy zany solika zany efa ananany efa nitaiza azy izany fahafolo-karena izany nga izy mila baikona an'izany fa raha vao misy vola miditra aminazy na dia ariary folo aza dia efa misy ariary ao fahafolo-karenany amin'ny sabata raha vao misy vola miditra aminazy na ariary zato azy dia efa misy ariary folo ao efa vao petrana satria solika efa fitaiza tao aminy zany zany hoe voaka an'Andriamanitra zany tsy possible ohatra hoe tsy manana fahafolo-karena rehefa tonga ny sabata raha tsy hoe tsy nisy fidiram-bola mihitsy na ariary taminy nandritry ny herinandro dina moa ny fanatitra sy fahafolo-karena toko ianao ary tsy nahazo na ariary folo nandritry ny herinandro tsy nahazo anao na ariary zato fa raha mbola nisy niditra vola azonao nahazo fanampinanao arivo nahazo fanampinanao roa arivo dia tokony efa mipetraka ao iny satria manana an'le solika fitaizana anabenao hatramin'izay ianao io virjina io dia viavavy vita batisa daholo zany hoe fiangonana vita batisa hitsenany mpapakatra izy mpapakatra hotsenaina Jesosy Kristy dia misy zay solika fitaiza izay inany asany choral tsy tapaka izy mamonjy ny répétition isa-sabata miry izy mpitendry zava-maneno ao izy mpanentana izy ao izy mpandihy izy ao izy satria efa voataiza tamin'izany efa niaina tamin'izany lalana rehetrarehetra zany dia manana solika fitaiza foana izy zany na iza na iza toerana misy azy hitsena ny mpapakatra na roviana dia vonona trany izany vehivavy izany
dia izao no resahany ato fa ny adalana ndray ny fanalany nefa tsy nitondra solika avitaiza fa ny endry kosa nitondra solika atao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany ary raha naalitera ny mpapakatra dia samy rendremana avy izy rehetra ka natory naaritrela ny mpapakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory zao ny dikan'izany efa 20 taona zay ny tato amin'ny fiangonana miandry ny mpapakatra efa elaela ihany zay efa 10 taona efa 10 taona no virginina folo hoe folo zany miandry ny mpapakatra fa mba ela ihany mbola tsy tonga foana ve satria naharitrela ny mpapakatra dia natorotoro rendremana ireo virginina reo zao ny sariny zany rehefa ela nanomponan'Andriamanitra tao le fiangonana dia manomboka mivavah am'izay manomboka matorotoro am'izay manomboka tsy dia mazototsony na mamonjy selila efa tsy tonga alotsony ny ampiangonana fa manomboka efa taratara efa tsy tonga tsony any amin'ny fivorian'ny Dorcasy fa dia tsy mampanina na tonga na tsy tonga efa tsy mamonjy fivorian'ny diakona na zay fivorian'ny chorale na ny Samartane nataony ampiangonana efa tsy mampanina na tonga na tsy tonga efa tsy mampanina na manao fanatra na tsy manao efa tsy mampanina na manao fafolo-karena na tsy manao fa mbola maharitrela ny mpapakatra fa amin'ny fotoana fantatra hoe efa ho avy ihany ny mpapakatra hovonjeko daholo am'izay fivoriana io efa fantatra efa akaiky any mpapakatra hamonjy selila am'izay fa efa akaiky ny mpapakatra efa akaiky ny mpapakatra andeha hiditra chorale ndray andeha hiverina itendry zava-maneno ndray fa anoanony izy afa akaiky ny mpapakatra sy alors rangahy tonga ty dia hijoro amin'ny fahamarinana amin'ny fanatra sy fafolo-karena am'izay fa hifonana ny tany aloha rehetrarehetra fa mba hatao anatika ihany ny fikasana tianao fa saingy ny tiareny fantrahana dia naleko nohaniko ihany reny fa zao izy efa akaiky efa voaporofo akaiky andeha am'izay zay le hoe naharitrela mpapakatra dia natorotoro ny rehetrarehetra ohatra ny ely zany mpapakatra zany ko maninona mora mba manao ny fiainany zao tontolo zao ihany nzay fitafianany zao tontolo zao any anaovana na pataloha io na justocoro na lokomena io na kaviny io na vernis à ongle io inona moa zavatra mbola ela le mpapakatra hita eo ihany zay le hoe naharitrela ny mpapakatra dia rendremana le fiangonana na ny anao ny asany lo olona mangy fiangonana tsy tonga any amin'ny fiangonana tokony andanany fa ka problème tsisy ny frais nareo tsy manome frais za ko tsy vitako andeha tongotra lavitra be any bisikileta marina tokoa izy moa navitana an'izany nanomboka rendremana daholo le fiangonana satria naharitra ela lay mpapakatra naharitra zay zao fa firy-taona nanompona tato ohatra mbola tsy hitako ihany aiza zay mpapakatra tonga maharitra ela ny mpapakatra dia rendremana ninona ozy izy matoritory aiza ny fiangonana sasany zany ny fiderana dia tena tsy maheno mafana ianao nefa ny andro mafana be mihitsy dia mba hitrety raha am'izao ririnina zao ny fiderana ataonao ampiangonana ny mpanentana malezolezo ny hira malezolezo ny andro mangatsika dia mangatsika ho azy ny fiainam-panahy tsika zao to zao na dia atao hoe nangatsika ary ny andro tena mamirifiry mihitsy tsemboka mihitsy ny mpandia ty aloha ty tsika korana nietsika mafy daholo tao tsemboka fa zay tsy nietsika mafy fa nijoro ohatra ny labozia fotsiny dia enony ihany le mangatsika fa saingy ny atao anatiny ato mafana ary isaoran'Andriamanitra fa tsy taria-kalamanjana tsony itsika satria fa nalain'ny tompony le tany dia efa nifefeny namboleny fa tsy navelan'Andriamanitra kotiana mihitsy aloha io tany io rehetra efa voatafo ty fiangonana ty halleloia ary izay koa nanaovan'Andriamanitra n'ireo virginina reo teto ambotra atrimo hoe aza atao kelikely ity fa li vavahantsika ato no ataovy kelikely fa mitsinjovany lavitra fa rehefa isy batisany ka tsy maintsy ho aty ny fatratra
aty no iafarany dia zay le manana maso lavitra zay le virjine ampisolika fitaiza fa raha tsy ampisolika fitaiza ianao dia ataovy kelikely ihany le fiangonana fa tsika ary ty tsy mahafeno azy akory noko anao fiangonana lehibe iny mezan'ny olona fa ny olona manana solika fitaiza ampy tsenany ny papakatra iny rehefa tonga ny papakatra dia iny ary ny zavatra nisy rehefa natorotoro tao izy ireo dia zao ny zavatra nisy andininy fahenina ary noho ny manatonalina dia nisy antso hoe indri ny papakatra mivoa mba hitsena dia nitsanganareo virjinareo ka samy namboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry mba homekely any misoloka areo izahay fa efa ho faty ny fanalanay efa ho faty ny jironay fa mba mihokely petrôle any aminareo zay fa ny endry namalana hoe azafady so tsy ampo anay sy ho anareo fa mandehana makany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo tonga tokoa ary ny fotoana eo vao mikropaka daholy amin'izay tonga ny papakatra mba mahosoloka any aminareo izahay fa sao dia tsy ampiny anay inona zany dao mba hoeto hamonjy selula aminareo amin'izay zay mba hirehatra tsara ny jironay mba ho ampisoloka aloha mba hanao fivadikanina amin'izay zay mba ho ampisoloka aloha mba hanao ny hamonjy fivorian'ny dorkasy amin'izay za fa dia tena zany ke dia vehivavy dorkasy fa tsy miraraha zany mihitsy ahy aloha mba hamonjy fivoriana koral indray na skotina na zany dia ao aloha mba hamonjy fivorian'ny lolona amin'izay rovina moa ny anjarako amin'ny asa fitoriana ozy izy le lolona fa zao vao vonina anao amin'izay dia ozy izy letra efa tsisy anjaranao tsony eo fa efa feno daholo ny programa dia mba asivo ary amin'ny manaraka rehefa manaraka dia ho asiana ho anjaranao ahoana le fitopolohan'ny fandinihan-tena fa tapa-kevitra efa tapitra le izy vao tapa-kevitra hony izy dia hoe tsisy tsondrika fa hoviana ny tapitra fa tapitra tamin'ny herinandro ay dia reo viana indray ny misy dia ozy izy le virjine endry hoe mbola misy indray fa amin'ny taona ho avy izy le virjine endry manaraka ianao mamonje andana mividy ino moa dikiny hoe andana mividy any ampivarotra fa sao dia tsy ampo anay ny anay fa andaninareo mividy zay rehefa ao amin'ny obolana toko fahatelo amby roapolo oabolana toko fahatelo amby roapolo andininy telo amby roapolo oabolana toko fahatelo amby roapolo andininy telo amby roapolo erany rahantsika tao izy ty rehefa nivavaka tsika oabolana page 603 izy amin'ny baibolitsika io protestanta oabolana telo amby roapolo andininy telo amby roapolo vidio ny marina ka aza midy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazava-tsaina andananareo izy mividy any ampivarotra fa sao dia tsy ho ampony anay ny anay fa andananareo mividy ka ina io asaina vidiana io le izy angerany tena marina tsy hoe petrôle arabaky teny le vidiana fina le asaina vidiana vidio ninona ny marina ino ny marina io fahendrena fananarana ary inona fahazava-tsaina alefa foana ny tenin'Andriamanitra alefa foana ny fananarana omena toromarika mba hampisokatra ny saina mba hazava fa reo olona virjine dy medala reo tsy rototra tamin'izany izy tenenina foana mba mamonjy selula tenenina foana mba manaova fifadikanina amin'ny problème tenenina foana mba ataovy asan'Andriamanitra io mba ataovy M7000 io mba toano asan'Andriamanitra io fa ianao nge mba mahazo fitahina mijoroa mahatoky amin'ny fanatitra amin'ny fahafolo-karena fa isokatra hoanao nge mivaravarany lanitra mba manana fahendrena amin'ny fomba fiteny eo am-piangonana fa tsy dia mitefitefoka sy manevateva olona sy nilelalela olona ohatrany io ka ataonao tsisy asiny daholo ny olona ataonao tsisy valerany daholo ny olona na ao am-piangonana fa hoe ohatrany hoe ianao ny olona masina sy marina indrindra ka dia zay tsy mitovy hevitra aminao dia alikadikainao sy tevatevainao sy menao teny mandratra fo ohatran'ireny anarina foana fa mba sokafo fijerin'ny sainanareo io fa aza dia atao teritery ohatran'io
rehefa mba teneniny diakona hoe mba makatoerana ety mba mahitsy dia mahitsy fa tsy nidiakona indray ny ritorotonana tsy hoe tsy samy mitovitra fa zava mibaikobaiko ato amin'ity fiangonana ity makany fanaovanao akanjo iny nitoetranao ary tsy miovako diakona tsy leko tsy manao diakona to zay ohatra ninao io e tefotefoka ohatra ny Virginia dala zay le marina saina vidiny ndana nareo mividy zany hoe efa ho tonga ny mpapakatra zay votapa-kevitra izy hividy fahendrena hividy fahalalana hividy fahazava-tsaina fa hatramin'izay a dia ny fiainany ihany ny fiainany nataony ihany ny nataony tsy mirarahana izaniza mihitsy tonga ny fotoana farany fa andao ary fa hiova amin'izay e dia izy ny Virginia dala mba homeo amin'ny anareo zay mba homeo amin'ny fahendrena nananao io re ahoana reny mba azahoako ny toetranao malemy fanahy mahay mandefitra io ahoana reny mba azahoako ny toetsainao misokatra io fa tsy mikatona ahoana reny mba azahoako fahalalana ohatranao io dia izy reto hoe mba homeo amin'ny anao a dia izy le endry hoe tsy manam-potoana an'izany ntsony fa andany ianao mividy andana mamonjy cellule tany nazahoako an'io andana mandrofa volo-karena sy fanatitra fa tany nampatonga ohatra zao andana mitory ny tenin'Andriamanitra mandroasa dia voly amin'ny malo olona anareo fa izany na tonga anay ohatra zao ndana aloha fa tonga tratranareo koa zay dia hoe hay aleo ary zay ndeha hividy ary dia lasa izy nandeha namonjy mpivarotra tokoa namonjy fivoriam-bavaka an'io mpivarotra io e hoe amin'ny firy ny selilaty fa hamonjy a manomboka roviana le 70 andro fandinihan-tena fa hovonina roviana le fivadikanina fa hanao a dia lasa tokoa izy nandeha dia nanomboka namonjy cellule dia nanomboka ny fadianina dia nanomboka natoky tamin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra amin'izay dia nanomboka nanova ny toetra na ny fitafy satria andeha hividy nandritry n'izay fotoana zay nefany a tonga ny mpapakatra ny Virginia endry vonona nandeha nitsena azy tonga dia nampidiry ny mpapakatra ao an-trano nidina ny varavarana ohatry ny antsika zao nidina ny varavarana satria efa tonga ato ny mpapakatra ohatra zany akory fa tsy hoe lazainareo adala indray lo ivelany ao dia tsika ato ny endry mba sary anahoana azy zany dia ina ny zavatra nitranga tonga amin'izay ny adala avy any dia nandondona tonga ny adala dia nandondona rehefa nandondona izy voay izay iny andiginy hoe tonga nandondona efa avy nanatrika cellule foana izahay efa avy nanatrika 70 andro fandinihan-tena izahay efa avy nanao 3 andro sy 3 alina zay ny fadianina efa manomboka atoky amin'ny fahafolo-karena amin'izay zay Jesosy fa voay zay fa mba hiditra koa zay fa efa vonony zay zao inona ny valiny izy zao izahay le Virginia efa avy nividy ny marina avy nividy ny fahendrena avy nividy ny fahalalana avy nividy ny fahazava-tsaina izahay zay ty valy teniny ahoana 520 ny andininy fa 12 Matio 520 andininy 12 fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo koa amin'izany membena ny anareo fa tsy fantarareo ny andro na ny ora